Notanterahana ny 13 volana oktobra 2024 tao amin'ny zaridaina Ambohijatovo, kianjan'ny demokrasia, ny fitokanana ny tsangam-bato fahatsiarovana ny filoham-pirenena Profesora Zafy Albera, rain'ny demokrasia sy ny fampihavana-pirenena. Mialohan'ireo fandraisam-pitenenana maro samihafa dia nanatanteraka fotoam-pivavahana iraisam-pinoana ireo filoha am-piangonana eo anivon'ny FFKM. Tonga nanome voninahitra izany fotoana izany ireo filoha ny andrim-panjakana. Ny ministry ny atitany sy fitsinjaram-pahefana Andriamatora Razafimahefa Tsinarivelo no nisolo-tena ny filohan'ny Repoblika miaraka tamin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Ny demokrasia sy ny fampihavana-pirenena dia tanjona inona ny tanjona izany fa dia ny fampandrosoana ny fiainan'ny malagasy manontolo, ny fireneny malagasy manontolo izay ny maty matesan'ny Profesora Zafy Albera nijereny hatreny fotony rehetrarehetra teny hoe ahoana no hampandrosoana ity firenena malalantsika rehetra ity ary lalana no zoetany hoentina amin'izany fampandrosoana izany ny demokrasia sy ny fampihavana-pirenena. Notsindry ministra nandritra ny lahateny izay nataony ny mahazava-dehibe ny fihavanana soatoavina malagasy izay nasanatry ny filoha Zafy Albera. Mampihetsika tokoa ilay hira fanevan'ny Profesora Zafy Albera na samihafa fari-piaviana na tsy mitovy fotom-pinoana samy malagasy aroka mifankatiava zalahy gasy baba gasy mino mitovy raha fiodilany raika mifankatiava amin'ny fa samy teratany malagasy. Vao vita ny lanonana dia nitodi-doha avy hatrany nakany Antsohihy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta hanatanteraka ny fankalazana ny 14 volana oktobra fahatsiarovana ny fanambarana ny maha repoblika ny firenena malagasy.